Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany alatsinainy dia farany amin'ny volana Rajab 1447. Manomboka raha ampitso talata ny voalohan'ny volana Sha'bany amin'ny calendrier islamika 1447. Izany volana Sha'ban zany dia nahazatra ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny mifehy imbetsaka ao anatin'izany volana izany, indrindra ny 12 andro voalohany amin'izany volana Sha'ban izany. Rehefa nahita an'izany Usama ibn Zaid radiyallahu anhu dia tonga izy nanontany ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: ya Rasulallah, o riraky ny Allah, fa maninona no hitako ianao imbetsaka mifehy amin'ity volana Sha'ban ity? Namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. I volana Sha'ban io tenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia volana tsinitsiniaviny olona, tsy vakin'olona loha, ary takona izy io satria latsaka eo anelanelana volana lehibe anankiroa, dia ny volana Rajab sy ny volana Ramadan. Mbola nitohizany mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny fanazavany manao hoe: wa dhalika shahrun yurfa'u al-a'mali ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Ary volana Sha'ban io tenenin'ny mpaminany no volana izay ampiakarana an'ireo asa soa rehetra vitantsika mandritry ny taona anankiray makany amin'ny tompon'izao tontolo izao, dia tompo Allah izany. Ka tiako i mpaminany sallallahu alaihi wasallam eo ampanatanterahana indrindra ny fifehezana no tonga ireo anjely maka sy mangorona ny asa vitako mandritry ny taona anankiray makany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Masha Allah, zay no valitenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Andao ao anatin'ny 2 minitra 2 minitra hojerentsika izany tenin'ny mpaminany zany. Rehefa nanontany izy ny antony fehezany be dia teneniny hoe: io no fotoana na volana zay tsinitsiniavin'olona, adinidin'ny olona, satria takona eo anatrehan'ny volana masina Rajab sy volana be fahasoavana Ramadan. Haintsika tsara ny volana masina Rajab manandanja, manana ny maha izy azy, ary tsy vitan'izay fa io ny sian'ilay alina niakarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam tany an-danitra naka ny soala indimy isan'andro. Ny volana Ramadan ihany koa dia volana efa fantantsika ifehezana, ary volana manana ny maha izy azy, ary volana be fahasoavana, misy Lailatul Qadr misokatra varavaran'ny paradisa, mikatona varavarany afobe, misy alina isaky alina Allah manavitra tsy hisan'ny vahoakany afobe ireo mpino Islam, sy ny sisa tsy voatanisa ny fahasoavana ao anatin'ny volana Ramadan. Ka volana Sha'ban latsaka eo anelanelany volana lehibe anankiroa, ka zay mahatonga ny olona tsy dia mivaky loha, manao tsinitsinina ary manadiny fatratra ny volana Sha'ban. Ary ny tena mampalahelo dia zao: maro amintsika zanak'olombelona mpino Islam rehefa tonga ny volana Sha'ban manao faradoboka amin'ny fahotana, zany hoe mamely farany amin'ny fahotana satria hiditra ao anatin'ny Ramadan ka mahatsapa tena izy voafehy ao anatin'izany volana Ramadan zany. Zay no mahatonga ny volana io tsinitsiniavin'olona, ny antsika amin'izao ty manao faradoboka ny fahotana. Ka tian'ny mpaminany izy ao anatin'izany olona mikoliba, manao zavatra ratsy, manao an'izao variana, izy manatanteraka amin'ny fifehezana eo anatrehan'ny tompo Allah. Ary ny faharoa dia io no volana iakarany asa soa rehetra. Mba eritreretinao zany hoe ny asa soa nataonao tamin'ny volana Ramadan tamin'ny taona lasa, mbola tsy nampiakarina any fa nangonina
miaraka ampiakarina izy manomboka rahampitso premier Sha'ban io, ampiakarina tsikelikely makany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mandritra 15 andro. Petraka amin'ny fanontaniana ao anatin'ny lohantsika hoe inona ary ny zavatra tokony ataontsika mandritra ny volana Sha'ban. Ndao valiana izany fanontaniana izany. Voalohany dia tsara ny mifehy an-tsitrapo sunna amin'ny volana Sha'ban tahaka ny nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Indrindra ny 15 andro voalohany manomboka rahampitso talata ka hatramin'ny 15 zany volana Sha'ban zany, de mifehy raha ohatra ka vitanao manao an'izany mba ho fakany tahaka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary mba fanazara tena ho anao koa satria tsy ho ela ray volana androany de higadina izany volana Ramadan zany insha Allah. Ny zavatra faharoa tokony ho ataontsika ihany koa dia ireo sahaba ny mpaminany sy ireo tabi'ina, zany hoe ireo olona masina lehibe teo alohantsika tamin'ny finoana Islam, dia amin'ity volana Sha'ban manomboka rahampitso ity no fahazaran'izy ireo mamoaka ny zaka. Zany hoe amin'ny volana Sha'ban io indrindra izy ireo mamoaka zaka, manao swadaka, manao an'izao ho fiomanana sy fanampiana an'ireo olona mahanitra sy marefo mba hanatrika an'izany volana Ramadan. Ampitoniana tsy eritreritra intsony hoe inona ny iftar, inona ny sakafo izay hohanina amin'izay fotoana izay, fa efa mba nahazo fanampiana tamin'ireo namana. Izay ihany koa mahatonga antsika ankehitriny manentana amin'ny colis Ramadan mba ho tolotra antsika n'ireo namana, ireo marefo, ireo sahirana amin'ny volana Ramadan mba tsy de ho lasa saina sy mitaintaina izy ireo amin'izany iftary izany insha Allah. Ny zavatra fahatelo atao dia mamantsika Aisha radhiyallahu anha ny teny manao hoe rehefa tonga hozy izy ny volana Sha'ban de io no fotoana izay andoavanay, hanolonay anireo fifehezana tsy vitanay tamin'ny Ramadan lasa. Noho izany repiny Islam, ho anao izay nanana tambana tamin'ny volana Ramadan lasa, mety hoe nanao voyage, narary, nisy tambana tsy nahafahanao nifehy, indrindra anareo mamanay, anabavinay, izay tsy maintsy misy fahatapahana foana fifehezanareo isan'ny Ramadan, dia amin'ity volana Sha'ban ity no fanolonana izany, fanefanana izany araka ny hadisy nitantera Aisha radhiyallahu anha. Ka manomboka rahampitso nanao mifeho sunna ny tsitrapo, nanao manolo izay tsy vitanao tamin'ny Ramadan, satria tadidio tsara raha saratria ka tratran'ny Ramadan manaraka ny Ramadanao tamin'ny taona lasa tsy voalohanao, de lasa voasazy ianao mifanolona an'izany sady mifeno mampisakafo olona ray isan'andro amin'izay fotoana izay. Ka tsaratsara ny atao amin'ity volana Sha'ban ity ho anao izay mbola manana trosa mpifehezana tamin'izany volana Ramadan izany. Zay ngamba no fanazavana tsotsotra mahakasika volana Sha'ban, fa mba miangavy antsika hanaraka ny en direct amin'ity alatsinainy ity insha Allah androany alina, dia misy en direct fanazavana amin'ny antsipriany feno mahakasika ny volana Sha'ban sy ihany koa ireo zavatra izay tokony ataontsika mandritra an'izany 15 andro voalohany amin'ny volana Sha'ban izay insha Allah. Aparitao betsaka any amin'ny hafa ity video ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.